Vaovao tanteraka kosa indray hanomboka ny fifanarahana vaovao amin'ny angovo ny bad raha ho an'ny eto Afrika. Tetikasa hatrany amin'ny 200 megawatt zany ho an'ny Madagasikara izay nivoitra ny tao anatin'ny fihaonana ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha lefitry ny bad androany teny amin'ny lampam-panjakana ny Iavoloha. Ao anatin'ny sehatry ny angovo dia hanomboka ny nouveau pacte pour l'énergie en Afrique, ny banque africaine ho an'ny fampandrosoana. Ny tanjona dia ny hanampy ireo firenena afrikanina hisitraka ny fampiasana ny herinaratra hatramin'ny taona 2020 sy 2020, sady ampirisika ny fampiroboroboana ny fampiasana ireo angovo madio azo avaozana. Izany no nifatoan'ny dinidinika nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina niaraka tamin'ny filoha lefitry ny bad izay nitsidika ny Madagasikara. Noho izany dia misy tetikasa lehibe 200 megawatt izay ho volavolainy ny bad mba ampihenana ny tsy fampiny ny jirama sy hanampiana ny fanjakana amin'ny famatsiana ara-bola an'ity orinasa ity. Hitondra famokarana bebe kokoa eo amin'ny jirama izany amin'ny vidiny moramora kokoa sy mitandro ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro.